ivadika anatin'ny lafim-baovao ara-tsosialy kosa isika manasongadina ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra mandry tsy lavoloha ny mponina ao amin'ny distrikina Amboasary Atsimo fotatao anatin'ny roa herinandro tokoa mantsy izay dia tena manjaka ny asan-jiolahy asan-dahalo any an-toerana. Volana vao avy eo amin'ny sariny tsiry Rakotarson. Olonanarivo no nifindra-monina vokatry ny asan-dahalo izay nitranga tao amin'ny fokontany Fenaivo, komuna Ifotaka ao amin'ny distrikana Amboasary Atsimo. Notafian'ny jiolahy indromisesy ny alakamisy sy ny zoma lasa teo ity tanàna ity ary lasan'ny dahalo ny omby. Ny sabotsy alina dia niverenan'ny dahalo ary nidora ny tanàna manontolo. Olona manodidina ny 50 no naratra, ankizy iray lasan'ireo dahalo ankeliny. Tonga tao zany dahalo nanafika ny fokon'olona tao dia nahafady dahalo telo dia niverina ny dahalo fa nahanoetiny ny omby 80 zay azo dia rehefa niampitsony indray niverina ny dahalo dia nanafika indray mandeha ary tapoka be dia nodorany ny tanàna nihazakazaka ny vahoaka nandositra ny anaty ala dia rava tanteraka zany io fokontany Fenaivo io. Mariko itony fa ny vahoaka amin'ny fokontany io zao dia nifindra toerana any amin'ny komuna ny Fotaka sy any amin'ny distrikany Amboasary. Arivo mahery ny mponina amin'ny fokontany Fenaivo dia manao antsoava ny fitondram-panjakana amin'ity asan-dahalo ity satria hita fa tsy ampy ny mpitandro filaminana amin'ireo toerana ireo. Ny ao Ifotaka fotsiny zao amin'ny nisy toerana may io dia efa nirahonan'ireo dahalo ireo fa ho tafiny mihitsy io ny mpitandro filaminana ao Ifotaka satria fantany isany basy ao 10 ny gendarme ny basy koa zany mety hitovitovy amin'izay araka ny eritreriny ny anazy zany fa manjatony zay nahatonga azy hoe ho tafihanay koa io kan gendarme io. Ny afarany moa zany dia zay nandoro tanàna zay fa soron'Andriamanitra fa natao amin'ny komuna ny Fotaka aloha dia mbola tsy nidirany fa ny magnodidina ny fokontany magnodidina dia efa amin'ny arivony ny omby lasa roa herinandro fotsiny zay. Anjato ndreo dahalo ary mirongo fiadiny manafika amin'ny tanàna. Ny mponina tao amin'ny fokontany Fenaivo komuna Ifotaka izay nifandray telefona tamin'ny solombavambahoaka Amboasary Atsimo ary nitaraina mafy amin'ny afitsok'ny dahalo. Zahay nanomboka tanana kamisy hatra lahady mado io ato pitao aity ao. Tsy misy trano itsao ato amin'ny dezaratika dia miseno ato. Dia tao ireo tamomado dia nanday azantelaraiky nandosi malaso ihany. Antony zany tanana kamisy ireo nanafika tamaayo dia nanafika zahay malaso efatry. Io zay bosika ireo anafihero anay ao izao ka. Mila famonjea avy maaro zahay fa zahay fokon'olo ao aby tsy ao ndaty fa kamay amin'era amikony Amboasary Amboasary. Zay zany hopatoy telefona hopatoy fa sahira zahay jiapo mijany. Eka, na misady voray. Auna kesaka sakafo na ko reny ny zay zany nahatondra sakafo nareo nandeha ny ala tegny ty hany reo sa le tegna areo vory nandeha. Tena ko ho zany kitasa ao dia nititibitoka ihanay ao may anaty trano ao dia hanay tihanay. Nati fanak dia tao trano ao dia tsy misy ngaray. Ny trano tsy tamay ho mitikazo kusa zany fa mety ho mitenentona valumpolo tamay. Amizay ireo dia mberdomo ngereo ao ndraiky fa dia mandeha ny faty ireo fa nanay ireo eo ifatay tamomady amin'ny 3 hariva ty ny naoho ireo trano ao nanay ifatay ao. Eka mahatra manao tsy nisy naratsy tsy nisy maty ty fokon'olo. Ny fokon'olo tsy nisy maty fa azantelaraiky mahaifina ivao nandesika ireo any nanaiky zay. Zany anday antena antena zany nandesika ireo any. Dia ty naratsy ny fokon'olo ny taminisy adalahy roe lahy. Dia andapokasy ao nanaiky tia vaofaha amizao ty fily ama. Roe lahy ty naratsy fa tsy maty. Tao anatin'ny 2 herinandro araka ny tatitra azo dia omby anarivo ny lasan'ny dahalo. Miraviravy tanana ny ao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo ary miantso ny anampiana vahoaka ao amin'ny fokontany Fenaivo izay lasa mifindra-monina amin'ny komuna manodidina ny solombavambahoaka Solange Angèle. Manao tsavy ny anaovan'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny famerenana fandriam-pahalemana ary ny ampitomboana mitandro filaminana miasa any amin'ny distrikany Amboasary Atsimo ny solombavambahoaka Solange Angèle.